Suavana fena farina Pani famutena zutividina Ilai rai titului saranerampu Pana pipu sakama zava sutuku Ifaswavana jamali chatiulani Numeni anafakani miwizari Kalimari na mini finuna yani Nukuvelu na pachani andani chani La Jesus signali chani faulina Ua ubutaminya zufitalina Elibetu kuni fitiavani Iminuma sinina tauni wavani Nifaswavana jamani chatiulani Numeni anafakani minizari Kalimari na mini finuna yali Nukuvelu na achani andani chani Fiangonana velu minifanai Di mahari chanali alai panai Timitaha chami tulifamute Viturupangi naliwani firene Nifaswavana jamani chatiulani Numeni anafakani miwizari Kalimari na mini finuna yani Nukuvelu na achani andani chani Nifaswavana jamani chatiulani Numeni anafakani miwizari Kalimari na mini finuna yani Nukuvelu na achani andani chani Tsara amin'ny olombelona rehetra marika toko 540 eo no tena Andriamanitra hoentsika amin'izao fampianarana izay anjarantsika amin'ny tian'ity izao izay ananantsika lohahevitra ny amin'ny hoe ny maha fitaovana mahomby ny teknolojia eo amin'ny hoavin'ny Fiangonana. Aoka hivavaka isika rehetra. Misotranao zahay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina fa mahatratra ity fotoana anio ity zahay dia noho ny amin'ny fivoaran'ny teknolojia dia afaka mifandray ny samy zanaky ny Fiangonana Loterana-Malagasy. Misotranao zahay fa fotoana anio ihany koa izay atolotra ao anay amin'izao fankalazana ny 10 taona ny ZFLM izao. Anatanteraka fampianarana zahay izay avy aminao Jesosy ianao izay maniraka anay no ahafahanay manatanteraka izany. Ka dia mangataka ny fitahianao zahay indrindra ho an'ny mpanambara ary amin'izay anambarana ihany koa. Ambony zany rehetra zany Jesosy dia mamindrafo ianao mamela ny helokay fa tsy tanteraka zahay. Dia tahio izao fampianarana izao hitondra fiovana fandrosoana ho amin'ny tsara indrindra ao amin'ny
fiangonanao. Izany no vavakay Jesosy ataonay amin'ny anaranao ireriany izany. Misaotra Tompo. Amen. Faly miarabantsika rehetra riavana, isika zay zanaky ny Fiangonana Loterana-Malagasy manerana izao tontolo zao, manaraka ity fampianarana amin'izay anjaratsika amin'ny tian'ity izao. Ny lohahevitra na ny anjaratsika amin'izao anio izao dia ilay hoe ny maha fitaovana mahomby ny teknolojia eo amin'ny hoavin'ny fiangonana. Ny ten'Andriamanitra zay anorenatsika izao fampianarana izao riavana dia ilay antso iraka ataon'i Jesosy Kristy amintsika, kristianina iray manontolo, zay voalaza amin'ny marika 4:5-5, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Raha miresaka ny hoavin'ny fiangonana isika, dia miresaka ny fiainan'ny fiangonana kristianina eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia izao tontolo izao sy ny hoaviny, dia izao tontolo izao zay mandroso amin'ny tontolo numerika ka mampiasa sy miaina ny teknolojia. Efa tonga andavanandro mpiainan'ny olona rehetra mantsy hiavana teknolojia, ary tonga famaritana ny fiainan'ny olona mandroso ny fiainan'izany teknolojia izany. Eo anatrehan'izany indrindra dia manontany isika hoe manao ahoana koa ny hoavin'ny fiangonana amin'ny fampiasana sy ny fisian'izany teknolojia izany. Hamaly ny fanontaniana io isika amin'ny alalan'izao fampianarana zay anjaratsika izao. Ka ny fomba hanatanterantsika azy dia andeha aloha faritana ny voambolana zay mamaritra izao lohahevitra izao dia ny amin'ny hoe teknolojia izany. Ina moa ny antsoina hoe teknolojia? Ny teknolojia dia fampiharana ireo foto-kevitra ara-tsiansa ao amin'ny zavatra iray. Ny teknolojia momba ny hainao manjery zao dia ny fahitalavitra, fantatsika zany, écran plat aizantsika azy ankehitriny. Vokatry ny fikarohana hita hatreto no mahatonga izany ho misy ankehitriny, na ilay antsointsika hoe smart TV amin'izay iainantsika taona 2024 zao. Araka zany, ny fandrosoan'ny teknolojia dia filazana ny fivoarany fahaiza-manao ny olona momba ireo fitaovana teknika samihafa, kirakiraina, ny siansa sy ny hairaha. Ohatra, iresakitsika momba ny antsoina hoe teknolojia ny fitaterana. Dia fantatsika nanomboan'izany fitaterana zany, nanomboka tamin'ny filanjana olona, nanaraka ny sarety, nisy ny fiarakodia, nisy ny fiarandalamby, nisy ny fiaramanidina. Eny, amin'izao vanim-potoana iainana eto amin'ity firenentsika malagasy zao dia hisy indray ilay antsoina hoe teleferika. Ohatra hafa ihany koa ny amin'ny andovo azaovaozana, toy ny masoandro azahoana herinaratra, ary ny zavatra maro samihafa sahala amin'izany zay ampiasaina ny fahaiza-manao ny olona ka tonga eo amin'ny fiainan'ny olona ampiasana izany. Fa raha resahana manokana ny amin'ny nouvelle technologie de l'information et de la communication antique izany, dia tsy hafa fa ny teknolojia ny fifandraisana sy ny fanaparam-baovao. Ny antika dia matambatra ny teknika ilainy amin'ny fikirakirana sy ny fampitana vaovao, indrindra izy ireo zay mikasika ny antsoina hoe informatika na ny internet. Ny ahaizantsika azy amin'izao vanim-potoana zay iainantsika izao dia io lay antsoina hoe GAFAM, Google, Apple, Facebook na Meta hotsika ankehitriny, Amazon na Microsoft. Ireo no ngezalainy amin'ny fifandraisan-davitra amin'ny alalan'ny antika amin'izay anantsika ankehitriny izao. Eo amin'ny alalan'io teknolojia io ihany koa dia niaraka tamin'izany ny fandrosoan'ny antsoina hoe mondialisation, na hoe globalisation, na hoe fanatontoloana. Zany dia tsy hafa fa ny fandrafetana izao tontolo izao ho toy ny tanàna iray, ahafahan'ny entam-barotra sy ny haitao ary ny fahalalana mivezivezy, ahafahan'ny olona samihafa firena samy manana ny kolotsainy
amin'ny teknolojia ankehitriny de io lay lasa hoe metaverse, tontolo virtualy nefa ifanairasanany maro amin'ny lafiny rehetra. Ny teknolojia noho zany de fahaiza manao aseho amin'ny fomba manaraka ny toetrandro moderna ao tsika, mifanaraka am'izay ilain'ny olona hahamora hatrany ny fomba ny fiainany sy ny hahatsotra kokoa ny fiainany. Io no ilana teknolojia nefa mahasoa ny olona. Ny teknolojia noho izany dia mahasahana ny fiainan'ny olona iray manontolo. Ohatra amin'ny resaka fahasalamana dia misy ny teknolojia ampiasaina mifanaraka am'izany. Amin'ny fanabeazana dia misy izay teknolojia mifandraika am'izany. Eny amin'ny fitaterana dia misy izany. Ary amin'ny fifandraisana dia ampiasaina ny teknolojia ihany koa zay efa voalazantsika teo. Amin'ny fifandraisana na amin'ny antsoina hoe fitoriana ny filazantsara ihany koa dia misy izay ampiasaina ny antsoina hoe teknolojia izany. Ary zay manakaiky atsika amin'ny alalany antsoina hoe teknolojia amin'izay hitoriana ny filazantsara dia fantatsika fa ny antika zay fa voalaza tery aloha tery. Raha mafisina io antika io dia fantatsika ny amin'ny hoe teknolojia mpifandraisana sy fahazoam-baovao dia fitambaran'ireo fitaovan-tserasera mampifandray ho mifanakaiky ny olona zay mifanalavitra. Ka isan'ireny ny fahitalavitra, ny radio, ny sinema, ny video, ny gazety, ny internet. Fitaovana fampiasa ho amin'ny fampitaom-baovao haingana anehoana ny zava-misy sy marina re sy miseho amin'ny olona rehetra ho amin'ny ara-potoana. Ankoatr'izany dia tsy zavatra natao ho jerena sy ho henoina fotsiny na atao hafinaritra ny maso ny saina, fa misy fikendrena koa ao amin'ny alalan'ireny antika ireny. Dia ny fanabeazana zany, fialam-boly zany, fampitam-baovao zany, fizarana, foto-kevitra na kolotsaina ary ny fitorenan'ny filazantsara ihany koa izany. Ireo karazana antika ireo na ny fifandraisan'ireo dia maro ary mivoatra isanandro isanandro zany. Ary io no nolazaina tery alohany amin'ny hoe ny hoavin'ny Fiangonana manoloana ny teknolojia dia ny mifanakaiky kokoa amin'izany dia ilay antsoina hoe antika na ny teknolojia mpifandraisana. Ary io no ho resahantsika amin'izao manaraka izao. Ny fanontaniana mipetraka amintsika rehefa mazava ny amin'ny hoe inona ny teknolojia, dia ny fanontaniana mipetraka manaraka ihany koa dia ny amin'ny hoe inona amin'ireo teknolojia ireo ary no tena ilain'ny fiangonantsika. Amin'izay hamaliantsika izany fanontaniana izany dia tsara ihany isika ny mamantatra ny amin'ny hoe inona moa no baikin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika, inona no antso iraka ataon'i Jesosy amin'ny itsika isanandro isanandro, indrindra zay itsika antsoina hoe kristianina izany. Ny mamaly izany dia araka zay fanolazaina teo dia ny amin'ilay ten'Andriamanitra zay novakina teo ny amin'ny hoe mandehana amin'izao tontolo izao ka mitoria ny filazantsara ho amin'ny olombelona rehetra. Rehefa irahin'i Jesosy sahala amin'izany isika dia mipetraka ny fanontaniana ary mametraka fanontaniana isika ny amin'ny hoe ahoana moa no fomba hitoriana ny filazantsara izany, ny hahaingana azy kokoa sy ny hoe any amin'izao tontolo izao. Raha izaho zay eto Atsirabe no hitoro ny filazantsara ho an'ny olona any Azia ohatra, dia tahaka ny ahoana ny fomba atao? Fa raha teo amin'ny teo aloha dia mety ho natao amin'izany nandefa na hoe nandeha fiaramanidina, ary rehefa nandeha fiaramanidina dia nandeha any amin'ny toerana zay ivantanana ka nahatanterana zany fitoriana filazantsara izany. Ary raha izany no atao dia mety ho ela vao tafapita ny filazantsara. Fa misaotra n'Andriamanitra isika ny amin'ny hoe raha mametraky isika ny amin'ny fanontaniana ny amin'ny hoe ahoana no hatanterana ny hitoriana ny filazantsara eto amin'izao tontolo izao amin'ny fotoana haingana sy mahomby, dia mamaly zany filana zany ny teknolojia zay misy eo amin'ny fiainantsika. Raha resantsika ry havana ny amin'ny antsoina hoe teknolojia fampiasa amin'ny fitoriana ny filazantsara zany dia izao. Raha manaraka ny tantaran'ny fiangonantsika dia fantatsika ny amin'ny izay nahatonga ilay antsoina hoe fanakem-pinoana niseana
dia ny tamin'ny taona 300 tanoany no nipoirany zany fanekempinoana nisy aniny zany izay nanolotra ny fampianaran'ny Arius izay mpampianatra herezia ny filazan'ny mpampianatra teolojia azy manao fampianaran-diso milaza amin'Andriamanitra izay heveriny ho toy ny olona tsotra ihany. Ary io mbola mipetraka amin'ny fanontaniana misy ankehitriny ihany koa ny amin'ny hoe iza marina moa Jesosy izay ampianarin'ny olona maro. Ary misy ny mampianatra diso ao anatin'izany ny fampianarana momba an' Jesosy zany. Dia isan'izany ity Arius ity, fa tsy resaka amin'ny lalina kokoa amin'izany tsika, fa ilay tantarany teknolojia ny tiantsika ho resahana ao anatin'izany. Fa izao rehefa nanao ny fampianaran-diso i Arius dia ny zava-misy dia izao rehefa noroain'ny fiangonana izy na nesorina teo amin'ny fiangonana tsy ho mpampianatra intsony dia mbola nanoza ny fampianarana izany izy ary ny fomba nanoza ny fampianarana dia izao nampianatra hira izy ary tamin'ny alalan'ny tononkira izay hira foroniny no naeliny ka tonga henoin'ny olona rehetra eny ary tsy afaka ambavan'ny olona satria hira mahafinaritra olona manana talenta ihany koa ity olona izay mpampianatra ity. Dia fantatsika fa rehefa tonga eny antsofin'ny olona ny hira sady mahafinaritra no tsara ary miditra ao amin'ny fiainan'ny olona zany ary tonga fampianarana ho azy izany. Nampiasain'ny Arius noho izany ny teknolojia amin'ny fampiasana ny hira sy ny fiparitanjany telo izany. Fitoriana raha ny marina dia fomba fitoriana filazantsara amin'izay fampianarana izany ary sarotra ho an'ny fiangonana manolotra an'izany satria nanana an'izany fitaovana izany izy. Teo amin'ny tantaran'ny reforma ihany koa fantatsika ny amin'ny tantaran'ny Lotera. Lotera izay nanoratra ny boky maro fampianarana ho antsika fiangonana dia rehefa nandalo ady sarotra izy dia fantatsika fa nasaina nodorana ireo fampianarana rehetra ireo. Dia izao raha tsy mbola nisy ilay antsoina hoe photocopie tsika na dika mitovy amin'ny alalan'ny fitaovana satria tany Alemaina no nanomboana izany photocopie izany dia fantatsika fa rava ary mety ho tsy manana anjara tamin'izay fampianarana tamin'ny Loteritsika ary nadiany amin'ny hoe nadia nampitainam-bava azy izany dia misy koa hevi-diso satria tsy voasoratra izany. Fa misaotra amin'ny tompo isika fa noho ny teknolojia amin'ny fandikana dika mitovy na ny photocopie ny zatra anankiray dia lasa nanana tahiritsika fitoriana filazantsara fanambarana ny marina tamin'ny fampiasana ny teknolojia izany. Tamin'ny andro taloha sy ny andro atenatenany dia samy mampiasa izay misy teo aminy avokoa ny fiangonana ho fitoriana an'izany filazantsara izany. Eny na dia ny mpanao fampianaran-diso aza dia nampiasa sy niezaka nanatanteraka an'izany. Io indrindra no fampanina mipetraka amintsika amin'ity an'ity amin'ny alalan'izao fampianarana izay anjarantsika izao ny amin'ny hoe aiza amin'ireo teknolojia ireo no fitaovana mahomby ho amin'ny fampianarana na ny hoavin'ny fiangonana izany. Dia efa milaza sahady zany amin'izay misy eo amintsika dia ny amin'ny hoe na amin'ny petandrindrina na amin'ny ara-taratasy ny fampielezana ny literatiora kristiana. Eto amin'ny firenentsika koa dia betsaka no nampiasa ireo fitaovam-pifandraisana na ny teknolojia tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Tao amin'ny missionnaire LMS tamin'ny famokarana ny gazety fantatsika izany gazety voalohany dia ilay nitondra ny lohateny hoe teny soa izay nitondra fanabeazana ho an'ny vahoaka rehetra ary indrindra ny kristianina. Isika Fiangonana Loterana-Malagasy dia manana ny mpamangy diadema sakaizany tanora efa feno 370 taona izy ankehitriny izao faniry izay niova ny sekolelahary ka teoriana. Betsaka isika no efa nisitraka ny tsara tamin'ireo fitaovan'ireo tao koa ny nahaizantsika ny ten'Andriamanitra maro samihafa. Ankoatr'ireo dia ny radio feo ny filazantsara fantatsika tamin'ny onde courte teo amin'ny 920 metatra nandeha tany amin'ny taona 320 sy 750 tany. Betsaka ny olona izay voataiza tamin'izany fampianarany onjam-peo radio feo ny filazantsara zany tamin'ny onde courte. Nitaizan'ny olona zany fitoriana ny filazantsara zany nanabeazana ny olona maro samihafa teto amin'ity izao tontolo izao ity izany. Ireo no zavatra izay nisy tany aloha teo amin'ny fiainan'ny fiangonana ka nampiasa izany fitoriana ny filazantsara izany. Amin'izao taona 2024 izao
dia mahalala ihany koa isika ny amin'ny hoe inona no zava-misy, inona no miainatsika araka izay fanontany saina tery aloha ny amin'ny antsoina hoe fampiasana izany teknolojia izany. Dia isan'izany zao afahantsika mifanerasera izao dia ny fampiasana ny internet na ny teknolojia mpifandraisana amin'ny alalan'ny internet, ny Facebook sy ireo karazana amin'ny teny vahiny hoe plateforme mizara ny video ho antsika tsirairay avy. Azo ary fomba anankiray itoriana ny filazantsara izy zany. Ny zavatra misy mantsiriavana amin'izay iainantsika amin'izao ankehitriny izao dia ny amin'ny antsoina hoe fampiasana ny teknolojia hitoriana ny filazantsara zany dia ny hoe ny olona dia izay heverina ho tsy manam-potoana intsony amin'izay atao eo amin'ny fiainana satria izay no zava-misy ary efa izay no iainana ankehitriny. Fa ny saorantsika mitombo dia miasa amin'ny fomba hafa Andriamanitra ka mampiasa ireo teknolojia ireo hitory ny filazantsara any amin'izay tokantrano misy ny tsirairay avy. Azo fiangonana atao moa zany ny mampiasa ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny fampandehanana ny televiziona mba hanana plateforme video ihany koa isika ka hamokatra ireo fampianarana sy toriteny maro samihafa ka ahafahan'ny olona mijery sy mamantatra ny fampianarana izay tena izy. Ilain'ny fiangonana ny miditra sy hosay ao anatin'izany ary ilain'ny fiangonana ny mampiasa ireny teknolojia ireny. Ohatra anankiray ity izay ilazana amintsika ny zava-misy izay iainana ankehitriny izao. Hevero ane raha tsy mbola nanana onjam-peo ny fiangonantsika satria araka izay nilazaina teo ny amin'ny tantara dia ny amin'ny hoe nisy ny onde courte fa taty aoriana dia tsy nilain'ny olona intsony zany onde courte zany fa nivadika ho FM ny olona. Dia ny zava-misy ny fiangonantsika tsy mbola nanana ary efa tsy nanana itsika dia niazoazo teny ny kristianina teny amin'izay nisy azy ny laozan'izany teknolojia zany ny fiangonana. Fa ny fiangonana hafa manana ny azy. Ny fiangonana hafa izay manana ny azy dia mivoy ary mampianatra ny fampianarana isanandro ao anatin'izany fampianarana izany. Ohatra raha mampiasa ny antsoina hoe fampianarana momba ny batisan'olon-dehibe izy izay mandiso ny batisan-jaza. Misy ny fiangonana izay mampiasa izany manana onjam-peo izy. Any am-piangonana itsika mampianatra ny amin'ny hoe ny batisa dia natao ho an'ny olona rehetra ka na dia zaza aza izy na dia olon-dehibe izy dia azo atao batisa. Izay ny fampianarana tonga any am-piangonana. Fa rehefa tonga any an-trano izy handefa ny onjam-peo misy hira mahafinaritra nefa tsy amin'ny fiangonantsika ny onjam-peo. Rehefa variana ny an'ny hira mahafinaritra izy ka maheno aorian'izany ilay fampianaran'ny fiangonana ny amin'ny tsy izy ny batisan-jaza liavana fa isahala amin'izao sahala amin'izao araka ny fanazavana. Ny fantatsika ny fasay raman-tsainy ny olona zany izany ny olona mihaino an'izany onjam-peo zany ary mametraka fisalasalana mihitsy izy ny amin'ny hoe mahona tokoa moa ny fampianarana tany am-piangonana. Raha andro lahady izy ny tany zoma izy ny maheno an'izany onjam-peo zany efa nisy fotoana maro andalovany zany. Fa izao ilain'ny fiangonantsika, ilain'ny hoavin'ny fiangonantsika ny amin'izany fampiasana ny teknolojia zany dia isan'izany io fananantsika onjam-peo keo. Ny manaraka izany ihany koa ny amin'izay iainantsika izao satria efa miala ny amin'ny antsoina hoe feo ihany tsika efa misy ihany koa ny sary sy ny feo. Ho ny mpandinika anankiray dia ny amin'ny mampitany amin'ny hoe inona no mahazava-dehibe ny feo sy ny sary zany. Dia ny fanazavany dia ny amin'ny hoe ny sary anankiray hoy izy dia milaza zavatra maro noho ny feo izay hainona. Ary ny sary raha pitahaina amin'ny feo dia izao ny feo dia mitaona ny olona heritreritra sy haka sary an-tsaina. Fa ny sary kosa dia manindrona ny anatiny ilay lazaintsika ny amin'ny hoe fihetseha-po na ny sentiment. Raha mahita sary anankiray tsika ka sarin'olona maratraka misy raha eo dia fantatsika fa ny fihetseha-pony no voakasika iny. Fa raha tantaraina anonjam-peo zany hoe olona ny anjeraka naratra dia maka sary an-tsaina izy ary tsy mbola manindrona ny olona izany. Fantatry ny mpandinika lalina izany, fantatry ny rehetra ihany koa izany ary izany indrindra no tokony hampiasaina ihany koa ny teknolojia izay amin'ny alalan'ny sary sy ny feo mba ho an'ny fiangonana hitoriana ny filazantsara ahitan'ny olona ny amin'ny tena hoe tahaka izao tokoa kay ny zavatra tiana aseho ara-baiboly izany.
raha ilasika ny amin'ny tantarany momba Jesosy manasitrana ny olona ka ny hoe mandehana ny amin'ny rano zay ny raha koanareo dia karaha hazavaina ara-toroteny zany, tsy hoe tsy ampy akory fa misy ny mbola maka saran-tsaina ao anatin'izany ary raha hazavaina azy dia io no mahatonga ny toroteny lava. Fa raha misy amin'izay antsoina hoe antsary zany dia hitan'ny olona ny sarotany anankiray dia milazany hoe hay izay tokoa kay, hay tahaka an'izao koa kay, dia manamora amin'izay andraisan'ny olona ny fitorinan'ny filazantsara sy manamora ny amin'izay tena tiantsika ampitaina amin'ny fampianaran'ny fiangonana ny fananatsika ireny fitaovana ireny. Manaraka zany dia betsaka ireo antsoina hoe fitaovana ara-teknolojia zay ananatsika misy eto amin'izao tontolo zao, betsaka izy ireny. Dia ao ny fifandraisana amin'ny alalan'ny antsoina hoe mail na messenger ao isika sy ny fitaovana ahafahan'ny olona anankiroa na maromaro mifandray amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana. Hoy aho tany alohany amin'ny hoe isika dia mahafantatra ny olona ny amin'ny hoe tsy dia tratra an-trano intsony, indrindra ny olona andrenivohitra. Ka raha hanao tafika masina isika ny amin'izay hamangy tokantrano ataon'ny ray aman-dreny Pastora, izay tsara ary mahomby ary tena ilaina tokoa zany. Fa saingy tsy ho ny olona rehetra no tratra an-trano amin'ny andro andavanandro tahaka izany. Fa misy ny olona rehefa teren'ny fiainana, indrindra ny tandrenivohitra dia fatatsika ny amin'ny fifamoivoizany toam-boivoy tsika dia miala maraina be alina vao tonga. Ary ao anatin'izany tsy hita intsony zay hamangiana an'izany tokantrano zany. Fa noho ny fitaovam-pifandraisana dia fatatsika fa afaka miresaka na an-telefony zany na amin'ny alalan'ny messenger MP tsika dia afana mifamangy ny ray aman-dreny Pastora asaina mikirakira an'izany ary mamangy ny olona tsirairay avy. Ary ao anatin'izany fitaovam-pifandraisana zany ihany koa no ahafantarantsika ny olona, ny fiampiainan'ny olona andavanandrom-piainany, fantatra ny hoe hay zao no hoany amin'ny alalan'ny sary alefana, amin'ny alalan'ny story izay misy eo amin'ny fiainana dia fantatry ny ray aman-dreny zany ary ahafahany mifampitaiza ao anatin'izany. Fitaovana mahomby zay ampiasain'ny fiangonana ihany koa no zany, ireny fitaovam-pifandraisana ireny ka ifandraisan'ny samy kristianina, ifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny fifampitaizana izay misy. Ka izany indrindra no anasanany amin'ny hoe ray aman-dreny Pastora hampiasa sy hikirakira ireny fitaovana ireny. Ao anatin'izany ihany koa ry havana dia ny amin'ny hoe evero ane ny amin'ny hoe misy zanatsika zay efa mahafehy, mahay mampiasa zany fikirakirana ny teknolojia na ny internet zany, na ny fikarokarohana zavatra amin'ny alalan'ny internet. Dia izao ny zavatra misy. Raha te mandreny zavatra zay hen'izy eny amin'ny lalana eny ka mety tsy nananany zany fampianarana zany, mety tsy mbola heny tany am-piangonana, ohatra raha resakitsika ny amin'ny hoe ny fitsanganany tena maty ohatra, dia mba te hahalala izany izy ka raha mahalala internet izy ka mikaroko izany dia mahita fampianarana maro samihafa misy ao anatin'izany. Fa raha tsy misy ny fampianarantsika ao anatin'izany internet izany dia ivery fa zay an'olona sy izay mety tsy ho marina aza no sendra azy, ary raha sendra tsy marina izy ka manova ny fomba fiainany, manova ny fomba fihevitriny ny amin'ny fampianarana soratra maso dia mitarika ny zanatsika ho any amin'ny lalandiso io zany. Ny zanatsika amin'izao iainantsika ankehitriny zao dia tsy azo lazaina fotsiny amin'ny hoe aza manao an'ireny, aza mijery an'ireny, aza midikitra amin'ireny antsoina hoe internet sy ny maro samihafa sahala amin'izany. Fa izay tokony hataon'ny fiangonana dia izao, manangana ny azy izy amin'ny alalan'ny antsoina hoe tranokalana site web. Ka raha misy ny olona maniry te hikariko any amin'ny fampianarana dia mitsena azy ilay site web ny fiangonana ka mahafantatra ny amin'ny hoe anaka izao no izy araka ny fampianarantsika. Tsy mijanona amin'ny antsoina hoe fandrarantsika fa miroso kokoa mialoha ny olona amin'izay hokarohiny dia mamaly amin'izany filany zany tsika amin'ny fampianarana maro samihafa. Ireny teknolojia mpifandraisana ireny tsy hoe akory rehefa misy ilay antsointsika hoe mivantana na direct hotsika na amin'ny fiangonana anankiray na amin'ny fiangonana maro samihafa dia misy ny mihevitra ny amin'ny hoe
manakana ny kristiana tsy andeha hivavaka intsony satria efa mahita mivantana n'ireny fampianarana reny. Tsia fa ny fampianarana zay ampitaina mivantana reny dia mahatonga ny olona kokoa hanatona ny fiangonany amin'ny fotoana zay ho avy manaraka. Satria izao no atony fantatsika ny amin'ny rehefa maheno izy ny amin'ny fiangonana zay jereny ka sendra tafajery zany izy dia mahafantatra ny fandaharam-potoana ny fiangonana amin'izay fiangonana tiany ho fantatra izy. Arakaraky ny afantaran'ny programana ny fandaharam-potoana ny fiangonana amin'ny alalan'izay serasera amin'ny internet izay no ahafany manatona ny fiangonana amin'ny fotoana manaraka. Satria misy afaka namaly zany ao. Ao ihany koa ny mety samy kristianina no mifanontany ao anaty fivondronana, indrindra moa ty zanaky ny Fiangonana Loterana-Malagasy ity. Dia misy ny manontany amin'ny mba misy aminareo ve mahalala miditra amin'ny firiny ny rapitso? Dia betsaka ny mamaly eo, zahay izao, salamo izao. Na misy manontany amin'ny aiza eto Antananarivo aho izao, aiza ny fiangonana akaiky raha eto amin'ity toerana ity aho. Ry havana, araka izao fitanisana zay efa misy ankehitriny amin'ny fampiasana an'ireo teknolojia ireo, dia ireo no mitaiza ny zanatsika ao anatin'izany antsoina hoe fampiasana teknolojia amin'ny hoavin'ny fiangonana izany. Amin'ny hoavin'ny fiangonana zany dia tsy fanaotsika noho izany ny amin'ny mandrara ny olona, satria efa tsy azo sakanana intsony zany, efa tonga andavanandro mpiaina ny olona ny fikirakirana sy ny fampiasana ny teknolojia. Araka ny famaritana tany aloha dia ny amin'ny hoe ny antsony hoe olo-mandroso, dia ny olona mahay mikira sy mampiasa ireny amin'izay ilainy izany teknolojia izany. Ny fiangonana dia asaina indrindra hampiasa sy hikira zany teknolojia zany, indrindra amin'ny fitorianany filazantsara sy famaliana ilay tenin'i Jesosy milazany amin'ny hoe mandehanana amin'izao tontolo izao mitorian'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny olona rehetra no mendrika hitoriana ny filazantsara, na ny any amin'ny ilabolatany atsimo na any amin'ny ilabolatany avaratra, dia mendrika ary tokony handreny filazantsaran'Andriamanitra. Ny olona rehetra no mendrika hitoriana ny filazantsara zany, ary raha mendrika hitoriana ny filazantsara izy amin'ny fomba hoana no anatanterantsika izany. Tsaroantsika ry havana ny amin'ny tantara ao amin'ny filazantsara ny amin'ny niantsoana ireo mpianatra maro samihafa ireo. Dia ny niantsoan'i Jesosy an'ireto mpianatra ireto, isan'izany ry Petera. Fantatsika fa Petera teo amin'ny asany, teo ampanjonoana no nantsoin'i Jesosy izy avy anaraka. Betsaka sahala amin'izany ny mpianatra. Fa eo ihany koa ny teknolojia dia ahafahana miantso ny olona ihany koa. Satria ny olona zay any ampiasana hotsika, any amin'ny asa zay ataony any, dia izao manana an'izany antsoina hoe internet izany izy. Ka raha eo no hitory atsika ny filazantsara amin'ny asa zay hivelomana ka hitaomatsika azy, dia sitraky ny tompo tokoa raha resy lahatra ka hanatona ny fiangonan'Andriamanitra ny olona taminao anatin'izany fitoriana filazantsara tamin'ny teknolojia zay misy izany. Betsaka ireo teknolojia zay mivelatra eo masontsika, fa izay ho fomba fijerin'ny itsika kristianina dia izao, ahoana ireo teknolojia zay mivelatra ireo, ahoana no ahafahana mitory ny filazantsara ao anatin'izany. Fa ny mialohan'izany ry havana dia izao, mila isika zay kristianina resy lahatra amin'izay fampianarana zay efa nianaratsika, mila mandalina isika amin'izay fampianarany fiangonatsika, ary ao anatin'izany fampianaran'ny fiangonatsika izany isika no mandeha mitory ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra amin'ny fotoana rehetra sy ny amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'ny teknolojia zay misy. Misy ny onjam-peo ankehitriny radio feny filazantsara, misy ny Foibe Loterana momba ny fifandraisana izay mirotsaka ankehitriny amin'izay antsoina hoe hitory ny filazantsara ho an'ny olona rehetra izany. Dia ndeha ho ataontsika fitaovana ireo fitaovam-pifandraisana maro samihafa izay misy eo amintsika mba hatanteraka ny baikon'ny tompo izay naniraka antsika. Dia voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany
zay fa azy hatramin'ny indrindra ary mbola ho azy mandrakizay aminy. Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. ZFLM full town, marpa-tserovana, t-shirt, polo, sweat capuche, amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga.
fanaima sino yanao no mampiray mampikambana anaiwira itoanonao ity fikambanana masina kausatarinay atymilanitra tia miray fo miray aina iza arakane teniny Jesus tomponay mahoiray mahoiray anizy rehetra tia miray fo miray aina iza arakane teniny Jesus tomponay mahoiray mahoiray anizy rehetra mahoiray mahoiray anizy rehetra mahoiray anizy rehetra mahoiray mahoiray anizy rehetra. Veluna aku veluna hakaya sawani Jesus asamba malana famandegan ng teni iza asami narayna famandegan ng teni iza hifampandinika hampandroso Fitiavana siapa tsaraku hatamarirai isika itu ibeni na Fifandraisana fisanino pianaci Kristi na Fifandraisana fisanino pianaci Kristi hifampandinika hampandroso Fitiavana siapa tsaraku
asa tsara sy fitiavana ho an'ny olombelona manerana ny fitiavana Kristy Jesosy Tompo. Ny fitiavany no mampahery amin'ny asezany atahino sosendrainana izoratrany omianamena jandayanandany ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny asa tsara sy fitiavana ho an'ny olombelona manerana ny fitiavana Kristy Jesosy Tompo. Isanganana mitorikely amin'izao tontolo izao isika iaraka hitorizana bara ny teny mampasofilazazana ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny asa tsara sy fitiavana ho an'ny olombelona manerana ny fitiavana Kristy Jesosy Tompo ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny asa tsara sy fitiavana ho an'ny olombelona manerana ny fitiavana Kristy Jesosy Tompo. Saina wisahan asafaoka mahomebo herini fanahina kanifu ampihononi sy hitepitepitsoni mba tiovy amasino isahari Tompo batiuvi amasino isahari Tompo karehefa hutimanji isahari Tompona tsy hotaitra fahiandry ny handraisana ho anay ry Jesosy Tomponaina ianao no antenaina ianao no anazava ny hodianayari ianao no anazava ny hodianayari.
sari Natembola kely azao Teny tsotra hoay ny tananao Ny tantanay, ny taridalanay Rany titratitrako indraindray Sazy avy aminao no mendrikay Indra fono menao ray tsy to Timila we Tila kuniratirate Timila ni devulirate Timila ni devulirate Timila ni uratirate Timila ni santanarate Usufera tila Timila antuziabe Timila Tiagarachiga Algodalachiga Manalachiga Chiga Manalachiga Manalachiga